Ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana izay ihany nahazo efitrano fianarana roa vaovao ny CEG Alakamisy Fenoarivo solon'ireo efatra izay efa simba be moa ary efa asim-panavaozana ihany koa moa amin'izao fotoana izao ho tsangambaton'ny tsingerintaona fahadimy amby telopolo n'ity sekoly ity ireo efitrano izay efatra efa simba izay. Afaka mianatra amin'ny efitrano roa vaovao ankehitriny ny mpianatra taona fahaenina amin'ny CEG Alakamisy Fenoarivo. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy amby telopolo taona n'ity sekoly ity ny fahavitan'izao fotodrafitrasa izao. Ny faritra Analamanga no vinahitana ireto efitrano vaovao ireto ary tonga nitokana izany teo ny lehiben'ny faritra Andriambolona Mananjara. Nambaran'ny ben'ny tanànan'ny Alakamisy Fenoarivo Andrenarivo Kristian fa voalohany amin'ny lara-pahamehana ho an'ny komina ny fampianarana akatsy ny kely soroka amin'ny fanatsarana io lafin'io izy ireo. Dia ny nataony lara-pahamehana teto anivon'ny komina ary anisan'ny voalohany ny fampianarana. Faharoa angamba ny hoe fanatsarana ny bro no fahatelo dia ny fanatsarana vola eny anivon'ny komina. Ka mahavoalohany amin'ilay hoe fampianarana izay dia tsy salasala matompona ndraikitra ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao ny hoe andao rangamba areliny eo. Ho tsangambaton'izay tsingerintaona fahadimy amby telopolo taona ny CEG Alakamisy Fenoarivo izay ny fanarenana ireto trano fianarana efatra izay efa tena ratsy tokoa ka tsy azo ianarana intsony araka nambarany mpikambana iray ao amin'ny komitin'ny fankalazana. Ireo efitra roa izay vao natao ireo zany dia nanamora kokoa ny fampianarana ny mpianatra satria tamin'ireto efitra reto zany mianatra ny ankizy teo aloha izay tsy azo ampianarana intsony dia nisy an'ireo efitra vaovao ireo dia nafindra tany zany ireo classe de 6e mianatra. Ity efatra izay tena rava tanteraka ity zany no tsangambaton'ny fahadimy amby telopolo taona dia ny fanirianay zany dia manao antsoavo izay rehetra nandalo nianatra tato dia ihany koa ireo herivelona rehetra hanampy anay satria vola be dia be vao mahatafita ny fanamboarana ireo efatra ireo. Marena fa noho ny tsy fahampiany efitra ny fianarana ho an'ny taona fahaenina dia ireo nahazo ny salanisa 10 no mihoatra ihany tamin'ny fanadinam-panjakana CEPE no niraisin'ny sekoly. Betsaka noho izany ireo mahay no tsy niraisina ho afaka taona fahaenina ka voaterina merina kilasy na lasa amin'ny findra amin'ny sekoly tsy miankina.